tompipetrahana teo dia nisy an'le teny jona taona iny le hoe tsisy asakana an Jehovah hoy izy tsy hamonjy na mivitsy na maro satria tsika somary vitsivitsy androany dia Jesosy eny hiasa amintsika teny zaraiko androany dia ho atsika izay fanandrain'i Jesosy ho atsika izay fanan'olo tena ho an'i Jesosy afatra ho anao ty androany ty Jesosy miteny nisy fotoana nanao miteny an'izao mpianany hoe rehefa hiverina ianao izy dia lazaonay famantarana amin'ny fiverenanao Matthieu 7:20 dia niteny zavatra be be Jesosy voalohany izy niteny hoe hisy horontany mosary hisy ady any amin'ny firenena maro samihafa dia aveo niteny ho an'i Israely izy dia aveo Matthieu 5:20 niteny ny mpanompony izy virjiny 10 5 adalako izy 5 endry dia aveo indray izy niteny ny mpanompy izay nomeny zavatra fa lasa nanafy talenta izany hoe nisy amin'ny famantarana mitoy ireo rehefa ho avy Jesosy be dabe tsy ohatra ny talotso be dabe ireo niaraka taminy fa niemotra tenin' Jesosy zany Jesosy tsy mandainga izany miteny an'izao mihitsy izy amin'ny Matthieu 20 hoe fanjakan'Andriamanitra izy dia tahaka ny olona andeha hiasa eny an-tanimboly eny an-tamboloboka dia nandeha izy tamin'ny ora voalohany amin'ny 9 maraina hoe ndany nareo miasa dia nandeha niasa nandeha indray izy tamin'ny ora fahasivy amin'ny ora fahatelo amin'ny 7 maraina zany dia reo koa mbola nandeha niasa nandeha indray izy tamin'ny ora fahaenina amin'ny 12 reo koa mbola nandeha niasa farany amin'izay izy dia nandefa izy olon-kafa tamin'ny ora fahadimy dia reo koa nandeha niasa tamin'ny farany amin'izay ozy izy nizara loka dia le niditra tamin'ny 5 ozy izy nahazo loka voalohany fa le olona niditra tamin'ny 9 maraina ozy izy farany ino noteny Jesosy tena amin'izany izany hoe be dabe ny miazakazaka ambolohany be dabe ireo mirehatra ambolohany fa rehefa izara loka farany satria maninona satria tratra ny arerahana ozy izy reraka izay ozy izy tratra ny fitrotrahana tsara be le miaraka amin'i Jesosy amin'ny voalohany tsara le mirehatra ambolohany fa azaiko anao fa aloha ratsy ambolohany dia tsara fiafarana toy izay mirehatra ambolohany dia ratsy fiafarana Jesosy zany tsy mandainga izany fa amin'ny anaty baiboly zany 5 amin'ireo virjiny ireo izy izy adala virjiny zany madio virjiny zany masina zany hoe reo zany olona tena masina reo zany olona voatokana reo zany olona tena hoe nirehitra tamin'i Jesosy ary Jesosy mihitsy niteny hoe nandeha dia nirehitra aloha ny jiro tamin'ny voalohany fa rehefa naharitra ozy izy mipapakatra ela be Jesosy vao tonga maty ny jiro tsy hitanao tsony tsy mirehitra tsony jerenao ny fahazavana tsy hitanao tsony ka ty afatra androany ty dia afatra ho anao tsy nanao goragora afatra ho anao ny emotra afatra ho anao tsy tahaka ny taloha Jesosy eny niteny izany tamin'ny Efesianina eglizy tao Efesosy aiza izy ny fitiavana anao voalohany ny asa be anao izy tamin'ny voalohany manontely lazaina aminao ao izy ny tompo ny farany fakizakely Apokalipsy 2. Apokalipsy 2. Soraty amin'ny anjely 9 soraty amin'ny anjely ny fiangonan'ny Efesosy izao no lazainy miazona ny kintana 7 eny tanana ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volaniny fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny teon'ny apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fampandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra no ny anarako sady tsy reraka zay zany le tamin'ny voalohany fantatro ny asanao ny fikelezanao aina ny faharetanao tsy fahazakanao ny mpanao ratsy ary ianao nizaha toetra nanana discernement mihitsy ianao fantatrao hoe ty apôstôly tsy izy ianao zany nyrehatra be zany avy eo amin'izay kanefa manateny aminao satria efa niala ny fitiavana voalohany ianao
ko atsarovy izay nitoeranao fonitsy mbola lafo tadio taiza anao ny lafo zay no tenenanao fantatrao io taiza anao nisy déclic dia manaova ny asanao voalohany. Za misy fotoana misy olona le vao tonga ao mitompo reny tateorina mahafinaritra be mahita ny zareo mirehatra rehefa nateraka indray mantany mamaky tena dia tadidiko tamin'izany ohatr'izany tadidiko mihitsy rehefa tena nomboka nandrain'i Jesosy tena mamaky baiboly izany ianao mandany fotoana lasa mihitsy ianao mitady mifampianao be tsy mona aminay ianao mandray tenin'Andriamanitra fa zao marikely amin'ny mpampakatra dia manao comparaison misy fotoana tena misy fotoana manao an'izany ho an'ny olona nouvelle converti sy ho anazy efoncia ditako hoe misy zavatra betsaka ananana zel fa ny olona rehefa mitompo efa ela tsisy zel zay mahatonga Jesosy hoe rehiditra amin'ny 5 arivo ireo dépassen'ireo nao ianao zay efa tao taloha dia vakitsika Matthieu 5:20 fa Jesosy tsy mandainga izany tena Jesosy zany tsy mandainga efa hita ny daholo ny zavatra iseho any arina ary mampalahelo satria izao ny 5 any ny tafakatra ny 5 tavela zany koa dia statistique tonga dia teneniko mihitsy hoe isa Jesosy nanao fanoharana kely ao Matthieu 5:20 izy hoe misy olona izay nitsana ray raisina ray avela izy tsy miteny hoe roa raisina dia roa avela na hoe roa raisina dia ray avela fa ny atsasana zany hoe rehefa miteny zany Jesosy hoe 5 dia 5 ny atsasana zany hoe ny atsasan'le manohy tena manotombo zany rehefa atao ny compte tafiakatra fa ny atsasany dia hitantsika hoe inona ny antony Matthieu 5:20 ary amin'izany fanjakan'ny lanitra dia ho taka ny virginy 10 izay mitondra ny fanalana ka nivoaka hitsena amin'ny mpampakatra ary ny 5 amin'ireo adala fa ny 5 kosa endry fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalana ary anaritrela ny mpampakatra dia samy rendrihana avy izy rehetra ka dia natory ary nonona matinalina dia nisy ny antso hoe iny mpampakatra mivoa hitsena azy dia nitsanga ireo virginy rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalana dia hoy ny adala tamin'ny endry mba home kely amin'ny solika izahay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry kosa namalaka nareo sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga mipampakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana ary efa afaka izany dia tonga kosa ireo virginy roa ka nareo tompoka voa izahay fa izy namaly nanao hoe lazaiko marina tokoa tsy fantatra ianareo ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatra ireo ny andro na ny ora mitoy io eoriana kely io le teneko reo Matthieu 7:20 hoe milaza ny farandro Jesosy dia milaza ny farandro koa izy ny amin'ity fanjakan'Andriamanitra izy taka ny virginy 10 hitsena mpampakatra io tsy dia fantatsika loatra raha tsy fantatsika hoe ahoana fanambadiany jiosy dia anazavanareo kely amin'ny fanambadiany jiosy fomba fanambadiany jiosy dia ohatr'izao zaza raha ohatra hoe andeha hanambady dia miaraka amin'ny raiko makany trano raha vehivavy hovadiako dia rehefa tonga any tsy miresaka ny raha vehivavy ano fa miresaka amin'ny ray raha vehivavy dia miresaka dia mifixe zany hoe mametraka vola na hareny ohatr'izany zany ohatrany hoe hovidianany raha vehivavy dia avy eo dia ohatr'izay mihitsy nataon'Andriamanitra tamintsika inona moa ny ray zany dia izay nitaiza atsika izay nahabe atsika tsika eto amin'izao tontolo izao tontolo izao no nahabe anao ny fisainanao ny fevitrao dia Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao satria eto amin'izao tontolo izao misy ny fofom-batana misy ny vatana dia ny rahan'i Jesosy nomeny ahafahany manavitra anao ohatran'le hoe misy volany mena ahafahana maka ny raha vehivavy dia avy eo tsy forcé ny raha vehivavy tonga dia tenen'ny rainy hoe andao raha vehivavy makany amin'ity lehilahy ty anontaniana aloha raha vehivavy tsy atery anaraka amin'ny lehilahy io va ianao tadio tamin'ny Rebeka hanambady Isaka dia zay zava-nisy andrazy aloha anontaniana io izy raha vehivavy dia nanontaniana raha vehivavy moa anaraka amin'ny lehilahy io ve ianareo dia izy hoe ie olona zany dia ohatr'izay koa tsika rehefa toriana amintsika Jesosy tsy atery io virginy io zany akory tsy hoe loteriana
tsy hoe katolika fa olona resy lahatra nanaiky hiaraka amin'i Jesosy ho fofombadin'i Jesosy. Dia rehefa manaiky izy dia misotro divay, mihina fiainam-baovao. Zay no dika Jesosy koa nanomentsika fiainam-baovao. Dia avy eo mandro io vehivavy iny. Dikan'le mandro dia adiny ny fiainany tao tranon'ny ray aman-dreniny batisa. Tena misy dikany be tadio ny batisa. Manadiny ny taloha alevina ny fahotantsika. Dia rehefa avy eo amin'izay io vehivavy io mbola mijanona ho tranon'ny ray aman-dreny mandritry ny 2 taona. Dia atokana efitra ho tranon'ny ray aman-dreny. Voatokana satria efa misy ho fofo azy ho vady. Dia ohatr'izay koa tsika. Nandrain'i Jesosy tsika fa zao mbola ato amin'izao tontolo izao tsika. Fa sanctification, voatokana, manatokantena, izay ilay antsoina hoe virgile. Dia rehefa handeha io lehilahy io dia manome fanomezana andra-vehivavy. Meny fanomezana fahatsiarovana. Dia ohatr'izay koa Jesosy, lasa izy fa nanome antsika don, nanome antsika fanomezam-pahasoavana be da be. Dia izao ny zava-misy. Mikarakara trano amin'izay raha lehilahy. Tsy tonga dia manambady, izay ny antsoina hoe fofombady amin'ny Jiosy. Ohatr'izany tamin'ny Maria sy Josefa, dia tamin'ny vanim-potoana iny nita fa bevoky Maria. Tamin'ny vanim-potoana iny fofombady iny zany. Dia rehefa manamboatra trano any izy, dia miverina amin'izay haka ny vadina, izay vao mpivady. Dia io tsy miteny, io avy tampoka, dia io mitsokatra ho petra, dia io amin'ny alina. Dia ohatr'izay koa nataon'i Jesosy amintsika izay nanaiky azy. Dia ireo virgile ireo zany mila miomana foana isan'andro isan'andro, manadio ny tenany. Tsy miaroaro tsony eo amin'ilay fianakaviany, fa efa voatokana. Fa ito amin'izao dia ho tranasy ianao. Dia ny dikan'itsiny Jesosy tenena ireo virgile 5 ireo zany, 10 ireo dia olona ohatr'izay. Io zany tsy hoe loteriana, io zany tsy hoe protestant, fa zasy ianao raha nandrain'i Jesosy. Zasy ianao raha efa nena amin'ny famasinana. Zasy ianao raha efa nanolo tena ho an'ny Tompo. Dia izao amin'izay. Anaky 10 izy isany. Ny dikan'ny 10 zany amin'ny Baiboly sedra. Tadio Daniela rehefa niteny hoe tio izy misy sakafo. Hoaninareo izy ny sakafon'ny mpanjakan'ny Babilôna. Io izy Daniela izay tsy hinana an'io. Fa aleo zay izahanareo toetra andritry ny afoloana. Dia ho hitanareo fa mandimandina. Dia any amin'ny Efesianina koa izy, any amin'ny Apokalipsy koa izy mbola miteny an'izay hoe ho zahatoetrinareo izy ao anatin'ny afoloana. Zany hoe ireo virgile adaly, ireo virgile 10 ireo zany isy test, isy sedra. Eto amin'ity tany ity. Zany ianao raha miaraka amin'ny Tompo, teny aminao fa tsy mora ny sedra. Dia ao anatin'io sedra io amin'izay be da be ny mitsana. Be da be ny tsy maharitra. Be da be no milasa. Dia hoy izy ny Tompo hoe nidiny tamin'ireo adala fa nidiny kosa endry. Ny adala izy nandray fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika fitaiza atao anatin'ny fitondrana sy ny fanalana. Vao manomboka zany dia efa misy problème. Fanilo zany fanalana tadio ilay tenen'ny mampina teo, jiro, tenin'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny voalohany misy tenin'Andriamanitra daholo. Amin'ny voalohany maray tenin'Andriamanitra daholo. Amin'ny voalohany ary mazava aminao ny tenin'Andriamanitra. Tadio ny tenin'ny Tompo. Nanao fanoharana izy. Misy mpamafy izy namafy. Dia ny iray namafy teny amin'ny lalana, tonga voromanidina nanakazy. Ny iray namafy teny ambony vatolampy. Dia nitrembona kely fotsiny fa tsy lalipaka, dia avy eo maty. Dia sasany nafafy teny amin'ny tsilo, dia sasany nafafy tamin'ny tany tsara. Dia ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia tenen'i Jesosy mihitsy hoe ilay teny ambony vatolampy, faly vao manomboka fotsiny. Mino vetivety fotsiny. Tsy maharitra. Vakitsika eo amin'ny Luka 9:9. Luka 9:9. Andininy 7:12. Luka 9:9 ambony andininy 7:12. Ireo teny ambony vatolampy dia izay izay mandray sady mandray ny teny amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia miemotra izy. Zany hoe misy olona zany faly ery izy maheno tenin'Andriamanitra, tsara be ny teny. Tena tiany ny tenin'Andriamanitra, mino mihitsy izy. Fa tenin'ny Baiboly hoe vetivety fotsiny.
fa rehefa tonga amin'izay sedra zany ady faninjehana nataoko hoe zy hitanao hoe tady andavo anao de mihemitra le adala fa izy tsy nitondra fitondrana ianareo zany raha ohatra zany ka mividy jiro ataoko fanoharana jiro mantsy ny fanala jiro pétrole fa tsy pétrole nampiasaina taloha fa solika zany menaka ary zao ny fanahy amin'ny ten'Andriamanitra fanahy masina dia hoarina amin'ny solika rehefa andeha hanositra mpanjaka ny mpaminany dia solika ny atao aminy solika men'Andriamanitra atsika fa tsy rano samy hafa be solika zany rehefa madity be dia tsara fa raha rano zany very vetivety raha ka tavoahangy azy zao dia ataoko ato ny solika dia ataoko ato ny rano dia tetehako ohatr'izao dia aiza ny very aloha ny rano satria mandeha be fa tsy ny solika inona tiako tenena amin'izany ny fanahy masin'Andriamanitra io mindalana io rehefa avy eo ny miala tsikelikely eo aminao ianao mieritreritra hoe mbola ao amin'ny tompo ako zany eo amin'ny Jesosy foana fa tsy efa tamin'ny taloha intsony satria tsy ray andro ny arina io tadiova rehefa tao amin'ny tempoly nanompo samy be zanak'Israely nanompo samy be zanak'Israely ao amin'ny Ezekiel dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny voninahitra Jehovah izy dia teo amin'ny avaratry ny alitala Ezekiel 9 tao raintsika kely zay zany hoe fialan'ny fanahy masin'Andriamanitra aminao io tsy ray andro ny fialan'ny fanahy masina aminao io tsy roa andro fa mandeha mendalana io dia anao mbola mieritreritra mbola mitompo ihany mbola mamaky teny ihany misy fotoana mbola misy révélation kely tsy indraindray araka ny tenin'ny tompo zay ao amin'ny Samuel manao an'izao izy hoe ary tamin'izany izy dia mahalana ny fitenenan'i Jehovah amin'ny olona zany hoe tsy indraindray ihany ianao vao mirehatra tsy indraindray ihany ianao vao mazoto tsy indraindray ihany ianao vao liana amin'ny ten'Andriamanitra tsy indraindray ihany ianao vao hita manao asan'ny tompo tsy indraindray ihany ianao vao mitokana efa manino efa mahalana dia mahalana Ezekiel 9 ny fandehan'io tantara io tany Babo Ezekiel dia tonga ny loholon'ny Joda dia nitrindry ny fanan'Andriamanitra Ezekiel dia tonga tany Jerosalema dia natoron'Andriamanitra jereo hoana izy nataon'ireo amin'ny takony fa reo izy mody mivavaka tonga eo aminao izy ohatran'ny hoe olon'Andriamanitra fa atoroko anao ny ataon'ireo amin'ny afina dia natoron'Andriamanitra tamin'ny Ezekiel amin'izay nataon'ireo olona mivavaka ireo amin'ny afina dia nandininy faefatra dia izao ny voasoratra ary indry teo ny voninahitran'Andriamanitra ny Israely tahaka n'ilay fahitana fahitako tamin'ny lohasaha dia raha mamaky anareo dia eo amin'ny valatry ny alitala zany eo amin'ny tempoly fanandrify amin'ny tempoly dia raha mamaky indray tsika eo amin'ny 7:7 Ezekiel 7:7 dia nikisaka ny voninahitran'Andriamanitra zany hoe tsy teo amin'ny terany intsony tsy eo amin'ny tempoly intsony raha ny tempolin'Andriamanitra zany dia ianao ny fonao dia 7 ary ny voninahitran'Andriamanitra ny Israely efa niakatra niala tamin'ny kerobiny izay nitoerany eo amin'ny tokona ambaravarana dika ny tokonana zany amin'ny teny frantsay hoe seuil zany eto tokona ambaravarana zany ito zany hoe voalohany zany eto Andriamanitra raha ataoko hoe ao aminao io zany amin'ny fonao dia mifaroa izy rehefa misy zavatra tsy mety aminy ao dia efa eto mivaravarana eto izy zany tiako teny hoe misy fotoana dia avy eo raha mamaky an'io ihany nareo dia niakatra eo amin'ny kianja-tsinanana voaka ny tokotany dia avy eo raha mamaky an'io ihany nareo dia ny tendrombohitra tsinanana zany efa tsy ohatsony Paoly ny teny izao aza mamono ny fanahy aza manao tsinitsinina ny faminaniana fa taro ny zavatra rehetra zomaso zay tsara zany hoe mety maty ny fanahy masin'Andriamanitra be da be ny mpanompon'Andriamanitra tratran'izany zay andraisantsika lesona Saoly zany nateraka indray fa voasoratra mihitsy hoe Jehovah efa niala taminy Samsona zany nazy ritatra ny ekibondreny zany hoe masina ka hatrany ekibo tsika angamba tsisy ohatran'ny Samsona fa Samsona dia voasoratra ihany koa hoe Jehovah efa niala taminy Mosesy nyrehatra be zany vaky ny ranomasina mena fa tsy tonga tany tany Kanana tsara fiatomboana daholo zany olona noteneniko anao zany
ratsy fafara aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay anaovana tomboka sianareo mety malahelo koa io dia zao ny anankiray mitondra jiro dia nisy solika zany tao tamin'ny voalohany samy nisy solika daholo samy rehatra daholo ny fanily dia tenin'Andriamanitra fanahy masina manazava an'io fanily ny tongotra sy fahazavana ny lalako teninao amin'ny voalohany zany zay daholo fa zao Jesosy tsy miteny amintsika hoe iray andro aho vao hiverina Jesosy tsy miteny anao hoe roa andro aho vao miverina Jesosy miteny hoe hiverina dia ny baiboly rena dia miteny fa rehefa nahalitrela ny mpapakatra zany hoe ela be ka raha ianao zay solika kely fotsiny le tamin'ny voalohany iny fotsiny teny hoeninao tamin'ny conversion fotsiny zay nampanaiky anao tamin'ny fanahy masina fotsiny tsy manam-potoana ianao hitondra fitondrana ianareo fitondrana zany hoe mitondra jiro ny ray misy fa rehefa lany iny dia manana réserve izy zany hoe reha voalaniny dia misy hafandray raha voalaniny dia misy hafandray ny anankiray tsisy ninona raha voalany be da be ny kristianina ohatr' zany be da be ny kristianina efa lany ngamba nareo zany rehefa lany zany tsotra fotsiny tsy mahalala ninona tsony ianao tsy zavatra fantatro tsony amin'ny tenin'Andriamanitra fa zavatra sisa ao anatin'ny tenanao zavatra sisa fantatro dia zao tamin'izany za ohatr' zao tamin'izany za ohatr' zao tamin'izany za ohatr' zao raha avy ianao zany ohatr' zay efa lany zay solika fitaiza fa ianao raha vao misy solika fitaiza dia zao laniny ao misy vaovao mamaky tenin'Andriamanitra ianao misy révélation hafa eo ny asanao miamitombo fahazavanao mihamandroso satria maniny raha voalaniny eo dia misy ao raha voalaniny eo dia misy ao zay no mitondra réserve ary reo tsy mety maty ny afo fa be da be ny kristianina maty afo viritsiny adala ao izy Jesosy zay dia zao miaraka amin'i Jesosy io tsy ray ihany tonga dia tsoroko anareo ary miaraka amin'i Jesosy misy fotoana mora tsara fa miaraka amin'i Jesosy tsoroko anareo misy fotoana mafy ary tena ady ary rehefa tena nydiniako anako manokana ity ny tena hitako hoe mafy azy dia hoe maharitra ka hatramin'ny farany ny ankoatr'izay tsy dia mampaninana loatra ary zay mivavako amin'i Jesosy isanandro sanandro isaky mivavaka mba haharitra ka hatramin'ny farany inona ny dika maharitra zany dika maharitra zany dia misy fotoana tsy afaka tenena mihitsy hoe naharitra ohatra hoe niditra tamin'ny sifitsika dia tonga eto amin'ny sify dia naharitra maharitra zany raha niditra amin'ny sifitsika ka amin'ny telo dia maharitra eto na amin'ny telo ary ka tsy tonga le olona dia endrasako ihany dika faharetan'izany koa misy antsoina ihany koa hoe tery na hoe manery zany hoe ao anatin'ny ady maro samihafa ary mivokatry ny fanady eo ka fantatrao faharetana ny fitiavanao izy dia fahareto zany hoe mila maharitra fa tsy vetivety fotsiny mirehatra vao manomboka zao miaraka mitovy vonjeny ianao fa mandeha any anefitra ianao efapolo taona ka raha any anefitra ianao ny azakazaka nefa tsisy rano kofony eny an-dalana fa any anefitra zany mila kalma any anefitra zany mila matoky an'Andriamanitra satria maniny ny efitra zany tsisy ninona ny efitra zany tsy tianao tsisy olona andeha hipetraka any amin'ny désert tsisy rano fa zao rehefa voavonjin'Andriamanitra ianao dia tadio fa makany anefitra dia any ianao mila manana fifandraisana amin'ny tompo be dia be dia rehefa ela ao izy dia zao natory daholo izy rehetra akitsika kely zay matitoko faty 5 andiny fadimy ary raha nahalitrela ny mpapakatra dia samy rendrianavy izy rehetra ka dia natory zany hoe am'fiandrasana an' Jesosy zany dia zao ela be Jesosy vao tonga 4 taona zay Paoly niteny mihitsy hoe raha mba hisy hatratrarako amin'ny fitsanganana amin'ny maty zany hoe Paoly dia efa nieritreritra mihitsy amin'ny androko zany Jesosy hiveriny zany 4 taona ny lasa tsy tonga ihany Jesosy
amin'ny androntsika zao koa toriana eo avy Jesosy efa ela koa zay rendrasany eo avy zay Jesosy tsy tonga ihany Jesosy satria manino maharitra ela mipapakatra de rehefa maharitra ela mipapakatra de zao matory daholo izy tsy miteny hoe dimy ny natory fa naniendry ara natory zay voasoratra zany hoe ny fiangonana rehetra zany hoe reo zay miseho anazy ny rehetrarehetra raha atory koa zasy ianao zany matory daholo voasoratra Andriamanitra ato zany ianao hoe mbola tsisy fotoana natory za efa natory lazaiko anao zany natory mihitsy any nisy fotoana satria manino maharitra ela mipapakatra natory kely mihitsy aloha fa zao inona moa zany matory zany tsotra be ny matory matory zany tsy mihetsika matory zany tsy mahita fa mikipo ny masiny matory zany tsy mandre zay zavatra telo zay ny tsy hoe matory zany ianao raha de misy zavatra hita amin'ny masinao misy horotany any amin'ny tany maro samihafa izy Jesosy isy arety mandringana any amin'ny tany samihafa izy Jesosy isy jola isy fahoriana isy zavatra maro samihafa hita amin'ny masinao zao ianao tsy mahita zay mahatonga Jesosy miteny hoe manamaso ianao fa tsy mahita ary manatsofina fa tsy mandre inona ny dika zay raha ianao zay ohatrizay de matory raha ianao zay mahita zavatra maro samihafa ifampitenen'i Jesosy ohatran'ny apondra tadinareo le nitenin'ny apondra tamin'ny Balama fa i Balama efa jambena loatra efa miteny amin'ny apondra mbola tsy tonga sainany ino ty zavatra ataoko ty satria manino matory manamaso fa tsy mahita ary manatsofina fa tsy mandre vakitsakely Isaia 42 Isaia 2:7 andiny fa 7:10 Isaia 2:7 andiny fa 8:10 miaino ianareo ry marenina ary mijerery jamba mba hita iza ny jamba fa tsy mimpanompoko ary iza ny marenina tahaka ny iraka zay irako iza ny jamba tahaka ny sakaizan'i Jehova ary jamba tahaka ny mpanompony mahita zavatra maro ianareo nefa tsy mitandrina manongilana ny sofina izy nefa tsy miaina be tabe ny olo loatran'io toriana aminazy ny tenin'Andriamanitra maheno ihany izy fa hoy izy ny tompo zay manatsofina izy fa tsy maheno mahita zavatra ihany izy fa tsy mijery de tsy mihetsika koa zay ny matory zany hoe tonga ny amin'ny lady de mipetraka tonga ny amin'ny lady de mipetraka tonga ny amin'ny lady de mipetraka 10 taona 20 taona mipetraka matory ianao raha votra zany fa ny olona mifo zany de olona taitra de mandeha ihany nareo mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra Jesosy tsy mipetraka zany lazaiko anao ny olona mitompo tsy mipetraka zany lazaiko anao de hoy izy amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe amamatonalina de nisy feo indro mipapakatra mivoay tsena amzy zany hoe misy mesazy mampifo zany de voasoratra mihitsy hoe taitra daholo izy rehetra amamatonalina zany ao milieu de la nuit amin'ny teny frantsay zany hoe anatin'ny aizina Jesosy zany tsy tonga amin'ny mazava zany tadio ny famoronana voalohany ny aizina izy ny tambony lalina namoronan'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra aizina ny tany voalohany maizina be izy amin'izay Jesosy misy mazava dotr'izay koa ny fiverenan'i Jesosy fiverenan'i Jesosy zany de iamaizina zao tontolo zao amin'ny fiverenan'i Jesosy zany de iamaizina be mamatonalina zany amin'ny 12 alina zany hoe io korotana hitantsika io mbola hoy izy ny tompo hoe aza matahotra fiandohan'ny fahoriana fa rehefa manomboka ao anatin'ny fahoriana lehibe ao anatin'ny tsy fahamarinana maro samihafa ny tany vary ny tompo de inona mesazy toriana vakiko amin'izay mesazy tokony mampifoanao indro mipapakatra mivoay tsena azy rehefa miveriny Jesosy zay zany mampifo olona indro mipapakatra indro Jesosy iveriny de inona koa mivoa voa amin'ny Babilôna tanao fa mesazy efa hitan'i Jesosy taloha e zany hoe mesazy hoe mivoaka de fiverenana zay mamoolona de mitaitra daholo amin'izay izy rehetra de samy manambomboatra amin'ny fanalana zany hoe samy eo amin'ny tenin'Andriamanitra eo daholo ihany izy amin'izay ny adala efa maty amin'izay ny jiro amin'ny alina zany lazaiko anao zany ny tena mila jiro indrindra be da be ny kristianina rehefa ao anatin'ny aizina tiako tenena anatin'ny ady anatin'ny fahoriana anatin'ny olana anatin'ny problème maro samihafa
maty jiro tsy mamaky baiboly tsy mitokana amin'i Jesosy fa inona ny ataony araka ny teny tompo izay lasa izy mangady rano nefa lavaka tsy matarana tady vahaolana ho an'ny nofony eritreritra hoe azo fiainana amin'ity rano kely eto amiko ity amin'ity izay eritreretina ohatrany hoe mampifalifaly tena zany fa rehefa maizina dia mila an'ity dia izy amin'izay ny adala tamin'ny endro hoe tena fofatiny jironay fa mba homehony ianao izay fa hoana ianao no mirehatra ohatran'ity maninona ary misy olona mirehatra foana za tsy mbodry zany eo amin'izay manao hita amin'izay ny mahasamihafa azy toy izy ilay adala hoe tsy ampy anaty tsy omeko anao dany ianao raha hividy inona ny tiany Jesosy tena amin'ny andro farany zany lazaiko anao fa samy mamonjy ny tenany za tsy hamonjy ianao za mifikitra amin'i Jesosy za tsy mijery olona tsy afaka hamonjy ianao a zay fahazavana omeny Jesosy ianao satria raha misy jiro mety hazavanao eo ihany fa ianao raha miala eo ka tsisy fahazavana nataonao aiza ny afinao nataonao aiza ny fanahy masina nomen'Andriamanitra anao samy mamonjy ny tenany ndany ianao raha hividy izy dia lasa amin'izay mividy inona ilay mividy vidy vola amin'izay mandeha be fividianana eo ankehitriny mba hazo fanahy masina vidiana ny CD mba hazo fanahy masina vidiana ny toriteny mba hazo fanahy masina vidiana ity zavatra maro samihafa ity satria ny viditry ny adala be da be koa mivarotra mahay ankehitriny dia raha vao variana any ianao izy ny tompo a rehefa ianao zay tsy nitahiry ny solika fitaiza raha ianao zay variana maro samihafa amin'ny zavatra maro samihafa ho avy a akatoko ny varavara dia zay zava-nisy zay efa niomanao izy a dia nampidirina mila fiomanana eny eo amin'ny tompo tena lazaiko anao fa mila fiomanana nofotsika ito a za tsy matoky an'ity nofoko ity ary ity nofoko ity manderaka anahy aleo tonga dia tsorokotro izay le izy be da be ny problème manito dia izay madisipla mila disipline rehefa misy fotoana mila mitokana rehefa misy fotoana izay le niomana rehefa misy fotoana mila mivavaka rehefa misy fotoana mila mifikitra amin'ny tompo fa be da be ny kristianina tsy miomana za efa mino amarinina amin'ny finoana ny olona voavojy amin'ny finoana tsy fantatrao nga fa foana amin'ny finoana tsisy asa raha miminy fotsiny ambony seza ianao lazaiko anao zany tsisy ininona tsy fantatrao nga fa namarinina amin'ny asa izy Abrahama rehefa nanolotra ny Isaka fa tsy niteny Andriamanitra fotsiny izy atolory any zanakao dia nijanona teo ie mino anao a Jesosy nandeha izy rehefa avy eo finoana sy asa miaraka foana ianao raha vao misy finoana fa tsisy asa ataonao zany tsisy famakiteny tsisy fivavahana tsisy fitokanana tsisy participation koa amin'ny asan'ny tompo tsisy ininona zany eo lazaiko anao foana ny finoanao zay tsisy asa lazaiko anao zany foana ny finoanao tsisy asa fa zay efa niomana no ampiakarina dia rehefa nakaton'Andriamanitra amin'izay mivaravara tonga amin'izay izy mianakady tompoko voay zahay toy Jesosy tsy fantatro koa na aveza zay le surprise be le any an-danitra amin'ny anankiray ihany misy ny teny Jesosy mihitsy hoe tsy fantatro mihitsy nareo na aveza na aviaiza zany ianao mety mahalala an' Jesosy zany ianao mety mahalala azy tsara satria zany tompoko zany amin'ny jiosy raha vao very indroa dia zavatra fatao tompoko zany zany olona tena le mivavy tompo Jesosy tompo tena automatique io amin'ny vavy izy ny tompo hoe tsy mahafantatra anao misy aramoany amin'ilay anankiray aoriana kely eo dia ianao raha teo aminay ianao zao zay nitory tena aminao zao tsy mahafantatra anao aho izy ny tompo zany hoe misy nanomboka tsara fa nifara ratsy nisy nanomboka tsara nifara tsara ampitory teny toko fafidy dia misy an'ilay teny hoe tsara ho izy ny afarany rarano ny andohany
Zany hoe le farany Andriamanitra ny Andriamanitra amin'ny farany fa tsy Andriamanitra vao manomboka zany. Amin'ny farany izy dia hitanao voninahitra io tempolo io fa mbola be lavitra noho ny taloha. Teneny izany zao ny tempolo, zany hoe amin'ny farany. Le araka ny teny teo ihany koa hoe za Andriamanitra zay hanome anareo fiadanana amin'ny farany. Misy teny n'Andriamanitra ohatra izay koa. Hanome anareo fanantenana farany. Dia aka lesontsika andreo mpanompon'Andriamanitra analaza. Inona nahatonga azy? Tsara fiatombohana, ratsy fiafara. Aka Mosesy tsika. Dia Mosesy ihany mamaly azy. Deutéronomie 3. Dia tsy ho antsika lesona. Satria zavatra maromaro mitambatra hamono ny afinao. Zavatra maromaro mitambatra tsy hampirehatra anao. Deutéronomie 3. Toko faefatra. Deutéronomie 3. Andiny fa 2. Deutéronomie 3. Andiny fa 2. Ary Jehovah dia tezitra tampoka noho ny aminareo ka ny aniana fa tsy hitany Jordana na hiditra amin'ny tany soa izay nomeny Jehovah Andriamanitra olovanao. Fa izao faty amin'ity tany ity fa tsy hitany Jordana fa ianareo kosa no hita ka ndova izany tany soa izany. Izy Mosesy teo hoe Jehovah izy tezitra tampoka ny amin'izy no ny aminareo. Zany hoe natonga ny Mosesy tafiditra dia noho ny vahoaka hoentiny ihany. Grave be zany. Nareo indray izy nitafiditra fa za tavela eto. Ianao zany mitory. Ianao zany mitory. Dia misy olona be da be mihaino. Dia noho ny amin'ny olona be da be izay nihainonao iny mifototra taminao indray ilay problème. Ianao indray taraiky izy tafita. Inona natonga ny tantara? Inona natonga ny hoe tezitra Andriamanitra tamin'ny Mosesy? Dia vakintsika ny numéro 20. Ny voalohany indrindra anisan'ny mamono ny afinao dia ny vahoaka. Ny olona manodidina havany be da be ny olona rehefa reo misaka nanao tsy ahita ny tompo ny vahoaka. Jesosy tsy anaty vahoaka zany. Numéro 20. Numéro 20. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tany anefitra zina ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra. Ary nitoetra tao Kadesy ny olona ary matao Miriama ka nalevina tao. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina Mosesy sy Arona. Ary nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inahany mba maty tamin'ny nahafatesan-dralana teo anatrehan'i Jehovah. Fa nahoana no nitondra fiangonan'i Jehovah amin'ity hevitra ity ianareo mba hahafaty anay sy niombina eto. Ary nahoana nitondra ny niakatra avy tany Ezipta ianareo hampiditra anay amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy vonin-javatra na viavy na voaloboka na tonga be damitra akory sady tsy misy rano hosotroana. Zao ny fandehan'ny tantara any anefitra. Iza ny any anefitra? Mosesy any anefitra. Iza koa ny anefitra? Vahoaka rehetra any anefitra. Zany hoe samy any anefitra daholo. Lazaiko anao ianao za samy any anefitra. Fa tsy hoe milamina be mitovy io. Tsika rehetra zao samy mandalo ady, samy mandalo olana, samy mandalo fahoriana. Fa tsy hoe Mosesy any tany Kanana fa samy any anefitra. Ny Mosesy ara mafy be. Maty Miriam, maty ny anabavina. Asa lazaiko anao fa ny mpitarika ny tena misy ady. Fa zao vahoaka tsy miraraha an'izany. Tsy rarahin'ny vahoaka ianao na tsy natory tamin'ny alina. Tsy rarahin'ny vahoaka ianao na marary ny zanakao. Tsy rarahin'ny vahoaka ianao na misy inona na misy iny fa zao tsisy rano ny vahoaka. Réglé ny problème. Zay no nanjoa Mosesy teto. Satria manino? Satria Mosesy no nitoreo any tany Kanana nareo. Mety ianao mitory an'izany, za mitory an'izany. Fa misy fotoana tsy zay ilay izy. Satria zay ilay hoe any anefitra. Mosesy koa raha tsy malala hoe amin'ny vina niakatra ny raona, amin'ny vina niakatra ny hafa. Satria tsy mahazo mandeha izy raha tsy miakatra io. Zany hoe na Mosesy raha mbola tsy malala loatra an'izay lalana le. Fa zao ny vahoaka tsy tia rarahan'izany. Raha tsy be le tantara. Fa ianao no torenay ho any tany Kanana, ianao no torenay ho afaka, ianao no torenay azo ny ianao no torenay azo fiadanana, réglé ny problème. Nefa manino? Maty ny anabavina.
ny Mosesy zany mety mbola nitomany mihitsy izy misy olona tonga teo mbavady hoe tsisy rano ny vahoaka Mosesy tsisy rano ny vahoaka. Dia inona amin'izay ny zava-nisy? Lasy Mosesy teny amin'Andriamanitra. Mosesy tena napalahelo mihitsy. Azoko be zany tantara Mosesy. Misy taona any amin'ny Exodosy any dia zao voasoratra hoe ataoko ahoana izy ty vahoaka ty fa mila tora-bato ahy izy. Mosesy zany zany manino vahoaka zany tsy faly zany io fa alainy ny vady dia torany ianao. Nefa ianao mitory azy. Vahoaka izy io vahoaka hoentinao ihany. Misy taona mihitsy Arona sy Miriam miteny taminy tsy mety ty ataonao ty. Manino nao manambady Kozita. Mosesy daholo nazy zany. Misy taona niodina ary Kora olona niaraka taminy io. Ady be ny Mosesy lazaiko anao zany. Ny anao mety tsisy rano fotsiny fa ny Mosesy lazaiko anao fa zavatra hafa. Fisedrana hafa. Fa raha ianao napetraka amin'ny plasin'ny Mosesy lazaiko anao. Tsy nahatonga olona ray tany tany Kanana ianao. Fa ny olona malala ny olona fidiny. Ny tompo malala ny olona fidiny. Lazaiko anao. Dia zao ny zava-nisy. Hoy izy amin'izay Andriamanitra hoe alaivo ny tehana dia teneno io vato io dia hisy rano mivoaka. Dia mafy loatra ny nanjoa Mosesy. Tsy izay no nataony. Fa lasa nikapohany le izy. Zany hoe lasa tsy obéissant intsony Mosesy noho ny amin'ny zavatra nanjoa azy, no vesatra ataony olona, no tena grave be le izy. Dia tsy nikapohany indray fa nikapohany indroa. Raha ny zavatra verinao indroa zany ary tsisy finoana ianao. Na izy ary raha metra-panontaniana amin'ilay vato hoe moa ty vato ty ve hamoaka rano? Nefa ianao ao amin'ny tompo. Zany hoe ianao noho ny zavatra miseho maro samihafa, problème atokantranonao, problème ny olona. Jerevy tsara ny tenenin'ny Paoly, mbola misy fahoriana izy izay mbola tsy fantatrareo izy fa fahoriana izay mbola mahazo isan'alina dia ny fietretako ny fiangonana. Zany hoe Paoly any am-pigadrana, Paoly manana zavatra maro samihafa, Paoly vaky samy, Paoly voakapoka, Paoly zavatra samy. Amin'ny alina koa Paoly mbola tsy matory fa mbola mieritreritra ny fiangonana. Fa ianao mety matory tsara tsy mieritreritra ny fiangonana, ataoko ahoana ny hampandrosin'ny raha. Dia rehefa be loatra le pression tsisy tsony finoana. Dia nilavin'Andriamanitra Mosesy noho ny amin'iny, noho ny nataony vahoaka. Tsara be le hoe vahoaka. Fa rehefa manomboka mitombo be ny vahoaka tsy tsara. Arona koa dia mbola ohatr'izay ihany. Arona misy taona lasy Mosesy nakany an-danitra, nakany amin'ny tendrombohitra. Dia niteny an'izao mihitsy Mosesy any amin'ny Exodosy 2:13 hoe eo aloha kely izy miteny an'izao hoe io izy ny vahoaka dia tandremo. Raha misy zavatra sarotra izy dia vao ny olana. Fa lasa ho any amin'Andriamanitra. Dia lasa izy 2 andro, lasa izy 4 andro, lasa izy 3 andro, lasa izy 4 andro tsy mbola hita ny olona Mosesy. Tonga amin'izay ny vahoaka ihany. Iny Mosesy iny ozy izy tsy fantatra hoe nakaiza ny hafarana. Tsy hitanay izy aizy fa zao anamboaran'Andriamanitra izay ho anay. Inona no tenenina amin'izany? I Arona io mpisorona be. I Arona io ao aloha keliny io dia hoe niona tamin'Andriamanitra niaraka amin'ny fitopolo lahy. Nahita an'Andriamanitra mihitsy. Mahafantatra tsara ny lalàna misy. Olona tena hitarika. Olona pastera zany. Olona nirehana. Mosesy ohatran'i Jesosy. Mitovy ireo. Jesosy koa lasa any an-danitra. Fa zao Jesosy tsy miverina ary mivetivety. Dia ilay vahoaka amin'izay nanomboka tsisy finoana, ny vahoaka mila zavatra tsapainy. Dia hoy izy amin'izay miantso ny Arona hoe tsy maintsy anamboaranao Andriamanitra araka ny filanay izay. Zany hoe mesazy lasa niova. Hoy izy Arona hoe raha tsy manaraka an'ity eto maty eto. Fa aloha izay tiany zareo atao no atao. Inona no tiany? Andriamanitra volamena. Zao ary meo volamena dia omeko Andriamanitra volamena nareo. Dia izay no nahatonga an'ilay ombilà volamena. Zany hoe misy mpitory ohatr'izany. Misy mpitory nijoro tamin'ny fahamarinana fa zao vahoaka ao anatiny ao manao pression. Tsy tianay izany fahamasina zany. Tsy tianay izany ohatr'izao zany. Ny tianay Andriamanitra volamena. Vola. Menay vola ianao dia toroanay vola. Vanim-potoana amin'izao zany. Zany hoe noho ny amin'ny vahoaka dia niova amin'ny mesazy ny Arona. Ary ny dikany ombilà kely volamena io amin'ny finoana Eziptianina bala ihany. Zany hoe famokarana, firoborobona, fitahiana, fahasoavana. Zany hoe Arona tavoalohany nitory ny fahamarinana. Fa rehefa ela Mosesy tsy miverina, ny vahoaka tianao sitrapony, dia izay sitrapony vahoaka no natao. Dia nanino? Niova amin'ny mesazy. Nanino? Tsy araka ny sitrapony tompo tsony Arona.
ny devie satria manino vahoaka ihany ny vahoaka ny lazaiko anao manao pression nisy taona nisy jamba roa lahy teo amin'ny Jeriko dia voasoratra ny ten'Andriamanitra ny Mateo 4 hoe nisy vahoaka be da be izy nanaraka an' Jesosy nisy vahoaka be da be nanaraka an' Jesosy dia nisy jamba roa lahy izy nikikika hoe mamindrafo aminay ry zanak' Davida dia ina teny vahoaka ozy izy manginy vahoaka manino io vahoaka manaraka an' Jesosy dia anao zany rehefa miteny anao tsy Jesosy fa zanak' Davida zany amin'ny Jiosy Kristy tompo zany hoe révélation hafa mihitsy rehefa nanontany amin'ny fariseo ny Jesosy lazainareo izy moa Messia toy izy ny fariseo hoe zanak' Davida donc reto jambo reto zany manana révélation hafa amin'Andriamanitra zany hoe ohatra anao manana ny fahamarinana ohatra anao te hitory an' Jesosy fa rehefa mitory an' Jesosy ianao misy vahoaka manaraka an' Jesosy miteny inona ary ty ataonao ty ianao zany koa ohatra misehonao mahita zavatra mila manaraka amin'ny maro manaraka an' Jesosy fa tsy miantsoantso calme dia be da be ny olona matahotra ny vahoaka ty jambo ty zany nisy afo ty jambo ty zany nyrehatra nao vakiza kely Mateo 4. Andiny 7:20 ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana ary noho nyreny fa Jesosy ny nandalo dia niantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanak' Davida ary ny vahoaka niteny azy mafy mba hanginy fa vao mainka niantso azy izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanak' Davida ny vahoaka izy nampangina azy misy olona matahotra olona mihitsy tsy mahasampy tory fa matahotra olona menatra olona satria manino ampanginy ny vahoaka dia raha avy anao zay manaiky an'izay dia maty ny hafa Saoly koa tratran'io nisy taona nytenen'Andriamanitra an'izao Saoly ndana vonoa izy ny Amalekita rehetra aza asiana miringana révélation n'Andriamanitra zany ny Amalekita zany zavatra amin'izao tontolo zao ny Amalekita zany fa valon'Andriamanitra ianao zany amin'ny voalohany mahazo révélation tsara amin'ny tompo hoe zao radical zay le fomba fiteny tena catégorique aringako daholo ny azy zavatra tsy tiany tompo aty fa zao nisy vahoaka niaraka tamin'ny Saoly dia vao tenin'Andriamanitra mihitsy ary tsy fony Saoly sy ny vahoaka naringana zay tsara indrindra amin'ny Amalekita dia izy mihitsy Saoly tamin'ny Samuela hoe efa diso aho sisy fa natahotra ny vahoaka ny amin'Andriamanitra be da be ny olona matahotra olona be da be ny olona alohany ny sitrapon'olona ny atao toy izay ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanapakevitra raisina zavatra ohatr'izany hoe nalavon'ny Saoly olona va ny laiko fity sa Andriamanitra raha mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'ny Kristy mora no mitorezany eto fa lazaiko anao sarotra manatanteraka an'izany fa lazaiko anao fa zany ny antsoina eo amin'ny tompo fa be da be ny olona manaiky olombelona mpanjaka an'Israely Saoly vakitsika kely mpanjaka Samuela voalohany Samuela voalohany andiny fa 5:10 Samuela voalohany 5:10 dia manasa anareo amaky an'izy fa zay ny tantara hoe aringano ny Amalekita izy ny ten'Andriamanitra dia eo amin'ny 1:20 zao ny voasoratra nefa nangalan'ny olona ny ondry amanosy sy ny omby sy omby babo sy ny omby ny babo dia izay soa tamin'ny zavatra ringana mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao dia ombany eo amin'izay mitena zao 4:20 hoe ary hoy Saoly tamin'ny Samuel efa nanota aho
fanandika ny teny Jehova sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka ka mihaino ny feoany. Zany hoe be da be ny matahotra vahoaka dia mandika ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka ito voahositra mihitsy fa mafy loatra le pression. Dia matetika moa tratran'izay foana hoe le pression mafy be dia milasa. Dia misy fotoana rehefa niantombo ny fiangonana 3 arivo indray converti dia nisy ilantsoina hoe helléniste, asan'ny apôstôly toko fahaenina izy zay. Helléniste zany jiosy fa jiosy grika. Dia hoy izy le jiosy hoe, hoy izy le helléniste hoe zay hoy izy tsy mba misy mpikarakara mihoatra ny Hébreu sasany fa ny anay hoy izy enina fotsiny. Dia nitaraina tany amin'ny apôstôly. Izy apôstôly hoe tsy mety aminay manova ny asanay amin'ny fitoriana. Fandanareo fidy olona. Fakitsika kely ne zay. Asan'ny apôstôly toko fa mbola resaka vahoaka ihany. Vahoaka io zany dia efa hamon'ny afinao. Raha vao anatin'ny maro, raha vao sitrapony ny atao. Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro ny isany mpianatra dia nimonimonna tamin'ny Hébreu ny helléniste satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenana. Ary 12 lahy nampiangana mpianatra ka nanao hoe rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny ten'Andriamanitra hitandrina latabatra zay. Inona tiany helléniste atao? Ty helléniste atao zany dia zao ajanoa ny fitorinanao io fa zao karakara aloha ny latabatra fa zay ato zarizary. Ajanoa ny fitoriana io fa zay tsisy mpamangy. Zay kilabao. Dia hoy izy raha nanaiky ny tenin'ny helléniste zany Paul sy Peter dia nini miova indray ny asa, miova ny ministera. Lasa dévier ny message. Satria manino? Satria sitrapony olona no atao. Fo zao hozy izy ny anay dia tenin'Andriamanitra ihany. Za dia mitory. Tsy ho vitako daholo manao an'tisy ty. Dia izay ny ilaina antsoina hoe fiangonana, corps. Tsy vitan'ny olona iray mitondra ny asa fanompoana lazaiko anao. Dia aza miandry amin'ny Petera, aza miandry ny Jauna, karakara latabatra any aminao. Fa misy olona any izay trindriany fanan'Andriamanitra, resy lahatra any amin'izay, dia izy ny anao azy. Tena gaga raha teto fa Stefana izay nifidiana ny vonon'Andriamanitra indray rehefa zao. Satria manino? Satria nomboka nisy organisation olombelona tao. Rehefa miamara. Misy fotoana Andriamanitra mampanao organisation. Tena izany Mosiasy izy mifidiana 70 izy hanampy anao. Fa eto helléniste no mipirana. Olona zany. Zany hoe mety misy hevitra avy amin'ny olombelona zany ampidirina eo aminao. Dia raha vao tsy mety tsara amin'ny fanahy ianao dia mety miova amin'ny ministeranao. Mety lasa tsy mitory intsony ianao fa lasa ianao manao zavatra hafa. Dia nisy fotoana koa rehefa nirehatry Paul sy Barnabas, nisy malemy mitsangana. Dia rehefa nitsangana le malemy, tonga indray vahoaka. Inona natao vahoaka? Nanao fanatitra. Nanao fanatitra. Dia raha nandray ny fanatitra iny ry apôstôly, maty ny afo. Zany hoe misy fotoana zany ianao miasa be ny tompo, mirehatra be, misy marary sitrana. Fa zao vahoaka izay nisitranonao iny, ataon'Andriamanitra ianao rehefa avy eo. Lazain'olona fa ianao ngamba nanana nakarina tany an-danitra mihitsy. Zay ny mahatonga an'ireo olona be da be lasa Andriamanitra kely ireo e. Nanino? Satria nakany an-danitra, nisy fahitana, nisy nampitsanga olona tamin'ny maty. Fa avy eo ahoana? Tonga amin'izay vahoaka dia tiany Andriamanitra iny. Dia maty ny afo. Mamono ny afo daholo zany. Be da be nitratran'izany amin'ireo apôstôly ireo. Lasa Andriamanitra. Fa hoy izy Paul zay hoe zao zavatra ao mihitsy izy ny antony nitorianay aminareo dia nitriary ny fitafiny dia nakeo amin'ny vahoaka izy. Dikan'izany tsisy mahasamy hafa sy ianao. Tsisy mahasamy hafa anao sy ry Paul. Elia izy dia olona takantsika ihany fa zao naharitra vavaka izy dia katona ny landro. Fa ianao zay tsy maharitra ny vavaka. Jesosy ny tena izao mihitsy tsy mety izy raha tsy mivavaka mandrakariza ka tsy sasatra, reraka. Zay fotsiny le izy. Zany hoe fifandraisanao amin'ny Jesosy sy ny fifandraisan'ny Paul amin'ny Jesosy sy ny fifandraisako amin'ny Jesosy mety samy hafa.
misy anankiray mety mirehatra be mavita miraky io ny arakaraky ny ananana ihany nomeny lazaiko anao zany rehefa namoky olona 5,000 Jesosy dia voalaza mihitsy fa misaotra mofo izy dia nomeny ny mpianana zany hoe mpianatra aloha mandray amin'ny tompo dia izay anao vao manome inona nomenao raha tsy manana ianao inona nomenao raha tsy nandray ianao satria ianao tsy mandray dia tsy hitanao ny fiasan'ny tompo aminao satria ianao tsy mandray avy amin'i Jesosy mihitsy dia normal be raha monotony fiainanao amin'ny tompo monotone izany mamona aminaina monotone izany makaleo Samsona tratran'izany Samsona tratra mihitsy le hoe efa naleo azy mihitsy ny miaina nefa manino Samsona tao amin'ny fanahy masina inona ireny problème Samsona akitsakely eny zao ny problème Samsona Samsona io dia olona nyrehatra liona ny zarainy roa alainy ny tilanam-baravarana amin'ny ny olona rivo alainy ny tandrokomby amin'ny ny olona Samsona zany tena hoe raha exploit 20 taona tsy misy ohatran'ny Samsona tsika olona ray mamono olona rivo lasa fa zao voasoratra ny ten'Andriamanitra fa Samsona zavatra ataon'ny Samsona dia zao makany amin'ny tanin'ny Filistina foana Samsona izy nidina nakany Gaza Samsona izy nidina nakany Gata Samsona izy tia vehivavy Filistina zany hoe niantoka fa Samsona natoky tena be za efa ao mitomboka tsy mampaninona anazy zany io na ho any amin'ny toerana tsy tokony aleha ary Jesosy hiaro ahy foana resaka vehivavy zany tsy mandaitra amiko zany mafy be za manana fanan'Andriamanitra Andriamanitra miteny hoe mantsira ny fitsangatsangana rehefa Andriamanitra zay miteny hoe mantsira dia ianao ve andeha hiady Andriamanitra miteny hoe ho resinao ny fahavalo ianao miteny hoe za mafy be fa resiko zany hoe be da be ny kristiana ohatr'izany manana afo mirehatra fa manao mélange tsy mampanenana mba monjy kely fety androany tsy manenana monjy alim-pandizana fa zany manana tompo za mitandrina fotsiny tsy misotro an'ity tsy misotro eny misotro ihany fa mety ataoko kely an'ity tsy manino amaniny za manana ny tompo fanamasina atao amiko be da be ny kristiana manao izany Samsona zany lazaiko anao tsy makasika anazy zany reo dia zao tratra amin'izay Samsona tratra ny Dalila dia voasoratra misy fa nisafosafony Dalila ohatr'izao izy zany hoe Samsona efa mahita fian'ny fiainan'ny fahotana io amin'ny voalohany fanamasina rehefa misy zavatra tsy mety dia mampavesatra anao soran'ny tompo raha voatr'izay raha vao misy zavatra tsy mety zay dia mavesabesatra ny fonao tsy mahazo aina ianao amin'ny alahy na inona re zavatra nataoko zany dia mandinika na inona re Jesosy natao dia fantatrao amin'izay kay miteny mafy tamin'olona ary kay tsy nety ilay nataoko taria ary kay za fantatrao dia mifony ianao dia soro ny tompo fa ao ny fanamasina fa raha vao ianao zay manomboka tsisy ninona mihitsy dia voasafosafo ny Dalila ianao zay tsy matsiaro inina tena fiainana zany ara-panahy lazaiko anao fa za rehefa manomboka normal zay ny fiainana hoe tsy misy ininona misosasosa ohatrany tsy mavesabesatra ohatrany iske mety daholo ve nataoko tamin'iny andro iny dia mihana tsara fa io misy taona ianao raha vao anao zavatra ary ianao dia ohatrany tsy alezy satria manino ao ny fanahy inona ny asan'ny fanamasina izy ampaikin'ny olona ny fahotana ny fitsarana ny fahamarinana inona voalohany fahotana maika ianao fahotana misy zavatra tsy mety ataonao dia rehefa voasafosafo ny Dalila amin'izay ianao dia tsy manana le fiainana ara-panahy tsony dia fantatrao io ny any tena zava-dehibe dia le fiadanam-po tiako zaraina aminareo zay fiadanam-po io tena essentiel be zava-dehibe fiadanan'Andriamanitra ho izy hanapaka ny fonareo zay mihoatra amin'ny fahalalana tsara rehetra hainareo ny tiana zany zany hoe na misy olona zany manana doctorat ka hiteny aminao conseil ny problème anao zao ianao misy cancer mahay be manana fahalalana izy Andriamanitra fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra amin'ny fahalalana rehetra hanapaka ny fonao eo anatrian'izay zavatra oeritreretiny ty manam-pahaizana rehetrarehetra ty dia iny tena miteny be iny fa iny fiadanana iny rehefa tsy eo tsy azonao ny hainao dia ny hafarany moa dia tapana volon'ny Samsona voafandrika
zay ny kristianina manao mélange zay tadidinareo nabota sy akaba any mpanjaka manasantsika maky ten'andriamanitra ny baiboly io zany tsy miova maly ny mandrakizay ny zavatra rehetra voasoratra ato de fiainanao kristianina nabota io a de voasoratra fa mifanakaiky amin'ny akaba ny tanimbolona akaba io tsy mahalala an'andriamanitra akaba io mpanjaka tsy miraharaha an'andriamanitra fa zao mifanakaiky loatra akaba sy nabota tsy hita mihitsy zany fa zay misy any nabota de eo koa zany akaba miaraka zany ny mpitory ny jesosy miaraka ny eo amin'ny tompo sy ny tsy ao amin'ny tompo de farany am'izay de ozy akaba manelingelina be ty tambolon'ny nabota ty zao io tambolobika anao io izy a aleonao omeko vola de omeko voaloboka hafa na volikoanana eo fa zao nabota ny joro nabota ny joro zay tsika kristianina na de miaraka amin'ny akaba mijoro fa rehefa mijoro efa de maty inona le voaloboka de jesosy amin'ny finoana ny jiosy a zany tanyrazany zany zay ny lalàna tsy mahazo hofindra tsy miova zany hoe raha kristianina am'izao zany ianao rehefa nazy filazantsara marina filazantsara tena izy tsy miova zany ny mesazy tsy miova zany fa katrany voalohany katrany farany fa nabao tafetsy be tia miovaina ny mesazy de tambazany vola ianao mba ampiovan'io hovainy voaloboka hafa ary io zany hoe filazantsara hafa de rehefa tsy manaiky an'io ianao de tonga am'izay jezebely zany eo amin'ny apokalipsia eglizin'ny tiatira de fampianarana hafahafa fampianaran-diso de iny am'izay ny mamotika anao rehefa tsy mijoro tsara de maty moa nabota amin'ny farany satria fanakaiky ny tamboloboky nabota sy ny lampampanjaka le mélange io zany mamono ny afo vetivety io e ohatra zany koa josafata sy akaba ihany josafata de mpanjaka tao amin'andriamanitra akaba tsy ao amin'andriamanitra fa ho izy na akaba hoe fantatrao moa fa ny tany tsy tadidiko le tany zay nalain'ny mpanjaka ny siry atsika ne io izy e ndao tsika hiaraka hiady akan'io de izy josafata enao sy za raha ihany zany hoe josafata zany efa tsy de nisy discernement za ho izy de mitovy amin'ny akaba ihany de niara-ny ady am'izay de inona zavaranisy izy am'izay akaba zao a aleonao manao olo-kafa ianao mitafy ihany akanjonao mpanjaka fa za mody olo-kafa de tonga am'izay mifavaly de izy am'izay mifavaly vao mitazana afy ry akaba nefa josafata zany hoe amin'ny olona zany a rehefa miaraka loatra nareo de lazay mifainao akaba fomba fiteninao ohatra ny fomba fiteniny fihetsikao fihetsiny zany zava-misy a za zao misy taona ampiasana misy olona miara-miasa vaovao zay de miresaka be fa nisy taona tonga napetraky ny fanay masina tao amiko mihitsy ohatra ny tady influensiana le olona ohatra ny tady anovanova ny fisainako sy ny fievitro fa napetraky indray mandeha de torika filazantsara tonga de izy cour accéléré be za menao azy zany tiako teny aminao de zao rehefa ianao zao miaraka foana amin'ny toerana tsy tokony ale rehefa ianao zao fangaroaro maty ny hafa tsy radikala tsony ianao Néhémie toko fahatelo amby folo nefa vakitsika Néhémie toko fahatelo amby folo Néhémie ao faran'ny mpanjaka misy hoe Néhémie Misra Néhémie toko fa telo amby folo andiny fahatelo amby roapolo zao voasoratra ary tamin'izany andro zany dia hitako ny jiosy izay fananambady vehivavy avy any Astodita sy Amona sy Moaba ary ny tsasaky ny zanany dira amin'ny fitenina Astodita fa tsy nainy teny jiosy fa nanaraka ny fiteniny avy isam-pirenena izy jiosy reo a fa nifangaro tamin'ny hafa firenena amin'ny lalàna ny jiosy zany tsy mahazo atao manambady hafa firenena de eto izy hoe lasa tsy fantatritsony izy na ohatra ny jiosy na hoana fa na ny fiteniny ary ohatra ny fitenin'le hafa firenena na ny fihetsiny ohatra ny hafa firenena satria nanino satria fangaro nao ne mijery kristianina am'izao zany ny tenina hoe misy afo fa raha vao mifangaro de efa tsy mirehatra tsony mamono afo koa ny mélange zay ilaina foana le fitokanana de ny zavatra azonao tamin'i Jesosy marina foana tombona foana fa mila mijoro ianao
tsy mifangaroaro. Dia ny anankiray koa mamono hafa ary Andriamanitra mihitsy no miteny an'io dia niny fahombiazana, fitahiana. Akitsika anie zao lalana ataon'Andriamanitra antsika dia efitra. Ka hatramin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy dia efitra. Voalaza mihitsy hoe Abrahama izy nipitapita tany eny efitra parana. Dia raha mamaky indray tsika ny zanak'Israely, Mosesy koa no entina mitondra niandry ondry tany eny efitra, dia tany izy nahita an'Andriamanitra. Zanak'Israely no entin'Andriamanitra tany eny efitra. Raha mamaky ny tantaran'i Jona Mpaminazy Batista dia Jona Mpaminazy Batista izy dia nitoetra tany eny efitra. Jesosy rehefa vita batisa dia nakany eny efitra 4 andro sy 4 alina. Raha mamaky ny Apokalipsy tsika dia zao voalaza ny toko 7 ary mety mifanatany eny efitra hijery an'ilay vehivavy mitafy mena sy ohatrohatr'izay. Zany hoe tany eny efitra zany misy révélation be. Azaiko anao zany. Satria maninona? Io masoandrotsika io maivana kely. Fa mandehana ianao makany amin'ny désert. Fa tsisy manaloka fa tonga dia lumière be ny hitanao any mahery vaika. Imazon'i Jesosy zany. Rehefa ianao zay anaty problème, rehefa ianao zay anaty gidragiry, rehefa ianao zay analo hevitra ianao mifikitra tsara amin'ny tompo, any misy révélation be. Any amin'ny Osaiasy dia miteny zao hoe hitondra azy any eny efitra aho izy ary hiteny malefaka aminy any eny efitra. Zany hoe raha ampitahinao Jesosy io nanty no any eny efitra ianao sao any tan-kanana, ny tompo any eny efitra lazaiko anao zany. Satria any ianao tena malala tsara ny famarinana. Any ianao io masoandro io mazava aminao, itenin'Andriamanitra fahazavana io mazava aminao. Satria maninona? Tsy finaritra misy mpanao fanafody fa marary. Rehefa misy problème iny olona dia mila Jesosy. Mora mitokana izy amin'iny, mora mivavaka izy amin'iny. Dia nentin'Andriamanitra tany efitra ny zanak'Israely dia zao amin'izay ny problème. Rehefa tonga tao tany Kanana, tenin'Andriamanitra mihitsy zany dia nanadino an'Andriamanitra. Akitsika anie Jérémie toko 2. Jérémie toko 2. Tsaroko ny raketan'ny fonao tamiko, fony anao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony anao vonam-pakarina. Dia ilay nanarahanao taiza? Tany eny efitra. Tadidin'i Jesosy zany ianao ilay tany eny efitra iny, nirehatra. Radikal. Teny amin'ny tany tsy mbola mifafy zavatra, masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Izay rehetra nihinana azy dia ny lohana lozany nanjoy ireny. Tsaroko izy ny raketan'ny fonao tamiko, taiza? Tany eny efitra. Révélation azonao miteny aminah koa eto satria misy taona tena tadidiko mihitsy tamin'izany nanana intimité be tamin'ny tompo tsy manana amin'izao fa misy an'lenao solitaire iny misy taona tsy hitanao tsony ianao le mitokana iny misy taona tsy hitanao tsony satria maninona efa ny tany Kanana be loatra ny zavatra ny tany Kanana. Tany Kanana zany mavokatra be. Raha ataontsika io zao masoandro dia raha vao misy zavatra mavokatra dia ilay fahazavana vao alokaloka an'ilay hitanao ilay zava-maitso. Zany hoe tsy mirehatra tsony ilay teny, tsy mazava tsony Jesosy. Misy fahazavana ihany fa tsy dia tena ohatran'ilay any amin'ny désert. Dia izay ny tany Kanana. Tany Kanana tsara. Fa ny tany Kanana mampanadino an'Andriamanitra. Ary ny Israely ny tenenin'Andriamanitra amin'io. Akitsika kely eo amin'ny 7 ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mavokatra aho mba hinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo amin'ny kanjo no tafiditra ianareo dia lotonareo ny tany sady mivetavetanareo ny lovako nipisorona tsy nanao tsony hoe aizy Jehovah. Zany rehefa tonga ny tany mavokatra zany dia tsisy mitady an'Andriamanitra antsony aizy Jehovah satria maninona efa milamina. Zay fotsiny tiany Jesosy tenenina. Ao amin'ny Deutéronomie toko 2:30 akitsika kely Deutéronomie toko 2:30. Be da be verset milaza ny hoe tany eny efitra ianao tia. Tany eny efitra ianao nanolotra ny tenanao tany eny efitra ianao fa rehefa tonga amin'ny tany Kanana be da be Hosea miteny izany. Zany hoe zavatra tsy vaovao amintsika zany. Fiainanao sy ny fiainako zany. Hoe rehefa le milamindamina iny ianao tsy ohatran'ny ianao taloha tsony. 2:30 atoko 2:30 2:17. Nampandeha azy teny ambony havona amin'ny tany izy
andiny fatelo amby folo 32 13 nampandeha azy teny ambonin'ny tany avonany tany izy ka nohany ny vokatry ny sa nampitseritra azy tantely avy teo amin'ny vatolampy izy nidiloilo avy teo amin'ny vatolampy avato ronono mandry nombo sy ny rononondry amanoso mba mitavy ny zanak'ondry sy ny ondry lambasana sy ny osy lasy ny vary izay vokatra indrindra ary ny sotro divainy mahery avy tamin'ny ramboloboka ianao inona daholo zany fitahina be zany fahasoavana be zany rehefa mamaky an'io nareo dia misy resaka efitra eo ambony eo dia veo am'izay nihitra amin'le tankana toy izy am'izay ny anatavy jozoroana ka namely daka efa matavy ianao sady voronofo no aventy be dia nafeon'andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavy ny vatolampyfamonjena fitahina tsara sorana ny tompo famitay izy amin'ny zavatra maro samihafa fa mitandrina be mila mitandrina be satria ny olona zany rehefa hitanareo le trano confortable moa zany le ohatrany hoe misy ondana amin'ny tsilalay dia ohatr'izay ohatrany hoe rehefa misy hitahina anao dia tsy te hetsika mihitsy azonareo le tiako tenenina dia ohatr'izay mampatory ny fitahina mampatory tsy mampirehatra dia inona nataon'i Jesosy rehefa ohatr'izay dia izy ihany mamaly azy tsy alefany amin'ny désert indro izy tsy roasiko aminao fa valinao ny tany kanana teneno zay zay mahatonga anao ny tany kanana io mbola misy problème satria mba hianatra hiady ianao izy ao ampitsara izy miteny an'izay tsy roako aminao eo daholo reo anao mieritreritra vita indray ny olana ray iny tonga ao amin'le zavatra tianao ianao ino ty problème ty indray Jesosy satria maniny tany kanana misy filistiny madimy mbola tsy maty ao dia mivoasoratra misy ary Andriamanitra manangana fahavalo anao tany kanana mba nino ahafahanao verina mandrakariva any anefitra satria manino rehefa any anefitra ianao mahita ny tompo foana dia na dia miva ny olana misy foana ny olana ao anatin'le vahaolana zay ny fiasan'ny tompo zay aole mpitsara izy manao an'izay fa zany evaka isika mpitsara toko fahatelo tsara toko fahatelo ary ny firenena navelan'i Jehovah hoentina mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsimba nahita ny ady rehetra tany kanana mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely izany amin'ny ampianarana azy ady indrindra izay mbola tsy nalala izany akory teo aloha dia ireo ilay andriana dimy amin'ny filistiana sy ny kananita rehetra sy sidoniana ary ny vita izay nona tao an-tendrombohitra Libanona hatreo amin'ny bala Hermona ka hatrany amin'ny lalina makany Amata dia ambony kely io hoe zaho izy tsy androkandreo fahavalo reo fa izahako toetra ny Israely zany hoe ny tany kanana ianao zany mbola misy problème be ny tany kanana Andriamanitra zany tsy amelanao atoritory zany Ozia mpanjaka nambininy zany Ozia zany voasoratra ny ten'Andriamanitra nambininy izy Ozia tamin'ny ady nambininy izy tamin'ny ana nambininy izy fa sao niavinavina ny fony izy rehefa nambininy izy dia nanao zavatra tsy tokony atao mpanjaka faharoa tantara faharoa izy zay toko fahinina amby roapolo fa tsika zany mila misautodiscipliné foana be da be zavatra mamono io afo io ianao koa rehefa ohatra hoe nisy ady be vitanao dia le mitsahatra kely manao pôzy reny koa mora malavo koa reny Noa ohatra zany Noa izy valo mianaka reny nitafitany samby fiara tena exploit be nataony Noa mivoaka ny samby fiara amin'izay Noa dia nitsotsotra dia nanao voaloboka dia mamy dia lasa nanota dia lasa nisy problème be ho an-taranana satria nanino satria makaina aloha fa mafy be ny ady be da be ny tratrany ohatra zany nandalo efitra be nandalo sedra be makaina amin'izay fa efa tonga dia nanao voaloboka dia nisotro vai dia mamy mila mitandrina tsika mamalama be ny lalana ninino natao raha vao mamoy fo koa ianao dia maty koa ny hafa misy indray mamoy fo ohatran'ny Jodasy zany Jodasy eny nisy révélation telo taona niaraka amin'i Jesosy nambroka demony hita amin'ny anaran'ny tompo ary izy dia sy be da be le asa natao mpianana ireny fa zao nanao hoe fahotana izy namatika an'i Jesosy dia tonga tany mpisorona hoe nanenina tsy mety amiko ty fa ty volanareo zany hoe mibebaka n'izy fa zao namoy fo tsy averina tamin'i Jesosy fa amin'ny solution dia mamono telo maty tao
maty koa ny afa nalavony davida koatra zao nalavony davida indray nisy ady be teo aloha tao nandresy filistina nandresy foana dia zao tsy tokony ady am'izay fa nitsotsotra teny amin'ny lapa tazatazana am'izay dia nahita vehivavy dia nanoto zany hoe tiana tenenina dia tsy mahazo mipetrapetraka zany na dia tany kanana tsy mahazo mipetrapetraka zany na dia efa navita ady ary tsy mahazo mipetrapetraka zany raha vao nahita exploit fa mila miambina foana fa mafy ny miaraka amin'ny tompo rehefa ao anatin'le faharetana dia manasa antsika mihitsy tena hoe hiverina amin'ny fitiavana voalohany araka ny tenin'ny tompo hoe mananteny ho lazaina aminao aho izy fa ianao tsy ohatran'ny taloha za tsy ohatran'ny taloha ny lasa apetrao ny lasa efa vita ny lasa indro a manao zava-baovao zao izy andriamanitra zany tsy andriamanitra ny lasa zany fa andriamanitra ny ankehitriny arainao raha manao zavatra tsara ho an'ny tompo ezekela toka 20 na vita exploit na vita nefa ianao lavo tozy ny tompo hoe zavatra natao taloha tsy tsaroana zany mila mitandriny tsika amin'le azakazaka ao amin'ny tompo dia manasana atsika hivavaka dia apetrao amin'ny tompo ny angatahako zany tsy angataka aminareo tsy haiko izay problème anareo hoe ilamina ave ny problème ny angatahako tena hoe hirehatra taka ny tany voalohany hirehatra ao amin'i Jesosy an'olo tena indray raha nisy goragory tena angatahako mba virjinidiny endry mitahiry solika fita izy fa tsy virdiny adala ny rehatra foana rehatra avy eo tsy ny rehatra tsony dia izay vavaka izay ny tena hoe entintsika eo amin'i Jesosy a Jesosy koa tahiry atsika fa fantatro hoe tsy mora le ady ny adinao tsy adiko amiko mety mora aminao mety sarotra ianahy mety sarotra amiko ianao mety mora tsy mitovy io fa mila mitandra mitadio Saoly mbola nisan'ny toetran'ny Saoly zay Saoly nisan'ny tena nalavo azy koa tamin'ny farany dia nisy an'ilay fialonana inona tonga Saoly nisy fialonana rehefa nisy ady dia maty Goliata nisy vehivavy izay ny teny Davida ho izy nafaty alina fa ny Saoly arivoarivo ny Saoly am'izay zay ny anazy alinalina ny anahy arivo zaka ny Saoly zay zany hoe tiako tenena misy tsy fitoviana amintsika io ohatra ny zaza ohatrany io a samy manana ny toetrany zaza ohatrany io samy manana ny fihetsiny nefa ho anaty trano ray ihany ray aman-drenindreo nefa mitovy inona tianytenena amin'izany ohatrany ray zany dia ahitana toetran'olona na telo samy hafa raha zanaka telo ohatrany anankiray zany dia samy manana ny fihetsiny dia ny ray aman-dreny mahafantatra an'izay mety amin'ity ray ity sy ity ray ity sy ity ray ity fa rehefa tsy omen'ny ray aman-dreny ity ray ity dia tezitra ny anankiray toetran'olona zany dia aoriana kely io ny apitsininy fotsiny izy ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra nandefa fanahy fahadalana taon'ny Saoly zany hoe ilay fialonana koa taon'ny Jérô anisan'ny namon'ny afo ny Saoly be da be ny namon'ny afo fa sombitsombony izay fa dia izay ilay tiako tenenina hoe mily tsika miverina tsara amin'ny tompo dia hivavaka dia izay faniriho amin'i Jesosy hoe mba tena hitahirika hatramin'ny farany amin'ilay azakazaka mba haritra hatramin'ny farany amin'ny efitra ny efitra zany raha tsy tonga Jesosy tsy mijanona ary aza manantena fiadanana eto tany zany aza manantena fiadanana eto zany very fanantenana eo ianao isy fifidianana zao amin'ny taona 2018 be da be indray ny fanantenana pokaty dia raha reny indray ny anaovana fanantenana any ny fonao dia kivy eo ianao Jesosy Kristy tompo dia mbola misaotra anao indray Jesosy nafanazarany teninao Jesosy io apetraka feno ampelantananao reto vahoakanao reto ianao malala ny fony tsirairay Jesosy nafafy miteny tsy fitsarana miteny teny Jesosy dia araka ny teninao hoe manadio sy manasa ianao koa Jesosy no amerina ny fony indray ao aminao tahaka ny taloha ianao ny Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay Jesosy mio afo ny olonao feno afo ny olonao Jesosy tsy atoky tena tsy atoky exploit
tsy atoky an'izao fiainan'izao, tsy atokony zava-bita rehetrarehetrarehetra hatramin'izay Jesosy fa hiaritra ka hatramin'ny farany, hitahiry soroka fitaiza, hijoroka hatramin'ny farany. Ianao Jesosy no hamonjy azy ireo amin'ny fotoanany. Ianao Jesosy miaro azy ireo amin'ny fotoanany mba tsisy overy, mba tsisy vohidi-varavarana Jesosy Kristy tompon'Andriamanitra Israely. Ianao no hanasa azy amin'ny teninao, ianao no mbola meno azy Jesosy. Ianao Jesosy mbola hanome zava-baovao Jesosy, hitahiry soroka fitaiza. Ianao Jesosy no ampahery azy Jesosy Kristy tompon'Andriamanitra Israely. Dia voninahitra ianao Jesosy malalo. Ianao no hanome fiadanana amin'ny fon'ny zareo tsirairay avy Jesosy. Tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia misaotra indrindra Jesosy Kristy tompon'Andriamanitra Israely. Andreo namana izay tsyety koa Jesosy dia ianao malala ny antony. Ianao no tahiry azy ireo. Ianao Jesosy ny ampijoro azy ihany koa Jesosy Kristy tompo. Ianao ny ampiorona anay tsara ambony vato sy izongozana amin'ny rivotra maro samihafa, amin'ny tafio-drivotra maro samihafa. Mitoetra tsara amin'ny teninao, tia ny teninao zay Jesosy. Teninao izay tsara, teninao izay fahazavana, teninao izay mamy ohatran'ny tantely Jesosy. Mba tsy monamonaina hamaky ny teny, mba tsy monamonaina no mivavaka, mba tsy monamonaina no mitokana Jesosy Kristy tompo, mba tsy ho anatina monotonia. Fa tena hoe hanana fiainana satria ianao Andriamanitra fiainana. Faly tsy hoe miainao aminao Jesosy. Na dia eo misy ady, na dia eo misy fitsapana, na dia eo misy aretina, na dia eo misy zavatra endasana, na dia eo misy zavatra fikorotanana maro samihafa Jesosy no fiadanana ny fonay hanana fotoana, fomino, fomatoka, fofeny fiadanana, feny fandriampahalemana, ahafahanay mijoro, ahafahanay miorina. Dia ianao ny ameno anay amin'ny alalan'ny fananao masina, tsy handao anay, tsy afohy anay Jesosy araka ny teninao hoe indro izay momba anareo rehetra mandrapatonga fahatapenana izao tontolo izao. Napetraka finompilan-tananao ianao Jesosy. Tsy ho teny fotsiny izany Jesosy, tsy angohan'ny fotsy, tsy teny fotsiny izany Jesosy rano atobaka eny amin'ny kanakana fa teny velona. Ianao namerina fitadidiana amin'ny fotoanana tamin'ny teny rehetra izay rehatra amin'ny nahafantarana ianao Jesosy. Eda be ny teninao tsy ho tadidinay avokoa fa ianao no miteny hoe fananao masina, ampatsiahinay amin'ny fotoanany ary ny fananao masina miteny amin'ny fotoanany amin'izany amin'izany. Dia voninahitra ny ianao Jesosy malalo, tompo sy mpanjaka-mpanjaka. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen.